dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia mamerina ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny YouTube. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny sakafo izay ataontsika hoe zany tsy dia tsara loatra ny fihinanana azy betsaka loatra zany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ka ireo karazana sakafo ireo zany dia atsoiko amin'ny fitenenana hoe les 7 épines de la rose, zany hoe ireo izay manembatsembana ny fahasalamana zany ny fihinanana azy ka ampitahaiko amin'ny rose zany ireo zavatra ireo satria ny rose dia voninkazo izay manintona dia manintona tokoa ary dia mahasarika ny maro. Tsisy hafan'izany koa zany misy ny sakafo izay tena mahasarika tokoa zany satria eo ny ataontsika hoe zany ny hatsaran'ny tsirony eo ihany koa zany ny ataontsika hoe ny fanotonana avy any aminy satria manome ihany koa fanentanana ny atido zany ireo karazana sakafo ireo mba hihinana hatrany an'ilay karazana sakafo satria misy ihany koa zany ny ataontsika hoe asany amin'ny atido izay manentana ny famokarana ny atao hoe sérotonine na ny hormone du bonheur na ny izay manome fahafinaretana bebe kokoa zany kanefa dia ny lafiratsiny zany dia misy épine ka zay ny antony mahatonga ny hoe les 7 épines de la rose, zany hoe ireo sakafo manome fahafinaretana ireo mihinana azy dia misy ihany koa zany ny lafiny izay manimba ny fahasalamana ka ny lafiny ara-pahasalamana izay atoroko eto zany dia entina indrindra hanentanana ny olona ny amin'ny mba hitandrina amin'ny resaka sakafo satria ny tenako manokana dia membre ao amin'ny fondation du cancer du sein du Québec zany ka dia isan'ny zavatra izay totosaiko zany dia ny fanentanana ny olona amin'ny hoe hihinana sakafo ara-pahasalamana, anao fanatanjahantena ary dia ny ampilamina ny saina. Inona sy inona daholo zany ireo karazana sakafo zany izay tsy dia tsara loatra zany ny fihinanana azy betsaka loatra na dia hoe fohanana mihitsy zany amin'ny sakafo izay hohaninao indrindrandrindra rehefa miakatrakatra ny taona, indrindrandrindra isika vehivavy rehefa miakatrakatra ny taona dia tokony misy karazana sakafo zany mba efa ajanona na salasalaina zany ny fomba fihinanana azy. Inona sy inona daholo ireo karazana sakafo ireo misy 7 zany dia ny voalohany indrindra aloha zany dia ny siramamy, ny faharoa ny sira, ny fahatelo ny gluten izay efa nazavaiko teto ny momba ny gluten hoe inona marina ny atao hoe gluten, dia ny lactose na ny rononon'omby zany, ny fahadimy dia ny fihinanana ny zavatra matavy zany eo ihany koa zany ny ataontsika hoe zany tavy avy any amin'ny henan'omby dia tsy dia mahatsara loatra zany ny lalan-drà. Eo koa zany ny fahaenina ny alcool, ny sigara ary ny drogy ary ny fahafito dia ny karazany ataontsika hoe zany ny kafe. Ka atombokitsika zany amin'ny siramamy ny fanazavantsika an'ireo karazana sakafo tsy dia tsara loatra ny mihinana azy. Fantatritsika tsara ny asan'ny ataontsika hoe siramamy amin'ny vatantenantsika olombelona fa mety mitarika hatrany amin'ny diabeta zany ny fihinanana be loatra ny siramamy. Karazana sakafo toy inona moa zany izany ataontsika hoe tsy tsara ny fihinanana azy be loatra zany dia ireo sakafo izay misy ny atao hoe sucre rapide zany hoe ny siramamy mahery vaika
toy ny jus izany izay feno siramamy dia eo ihany koa ny karazany ohatrany hoe ny chocolat, eo ihany koa zany ny confiture. Ireo rehetrarehetra ireo zany dia karazana sakafo izay lanjalanjaina zany ny fihinanana azy, na tsaratsara kokoa ngambany ny ataontsika hoe isaky ny alahady rehefa mba misy fotoana kely zany mba hialana amin'ny fiainana andavanandro zany ny sakafo hohanina, satria dia araky ny fikarohana izay natao dia maro zany ireo olona izay tsy mahazaka siramamy, ny intolérance au glucide zany, kanefa tsy mahafantatra ny tenany ireo olona ireo. Ary misy karazany betsaka ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe izay manao fitiliana tsotra fotsiny zany no ataony, dia ohatrany hoe miteny ny dokotera fa tsy misy diabeta, kanefa rehefa atao zany ny fitiliana izay ataontsika zany hoe alalindalina kokoa zany momba ny fahazakan'ilay olona siramamy, dia hita fa tsy mahazaka siramamy zany ireo karazan'olona ireo. Ka nefa ny siramamy dia soky mangina ao amin'ny tenantsika olombelona, ary efa mandravarava taova maro toy ny fo, ny atido, ny lalandrà, izay mety miteraka hatrany amin'ny fahatapahan'ny lalandrà sy ny fiakaran'ny tosidrà na ny hypertension artérielle zany. Mety manome ihany koa ny karazana harerahan-tsaina na ny dépression nerveuse, ary miteraka an'irony ataontsika koa zany hoe ny fikorotanana eo amin'ny kibo sy ny vavony, zany hoe ny kibo feno rivotra, izay miteraka ny ataontsika zany hoe mal-être na ny olona izay tsy metimety loatra zany ny faharenesan'ny tenany mandritry ny androm-piainany iray manontolo, ny fihinanana siramamy be loatra. Ka mila jerena akaiky dia akaiky ny momba an'izay, ary mbola anaovako fandaharana manokana mihitsy eto zany ny momba ny siramamy, dia maro zany ny voka-dratsy vokatry ny fihinanana siramamy be loatra, indrindrandrindra zany aty amin'ny tany vaventy toy ny Amerika Avaratra sy ny Eropa, ary efa manomboka ihany koa mahazo ny tany andalam-pandrosoana zany izay zavatra izay. Ny karazana ataontsika zany hoe siramamy izay aprisiana bebe kokoa zany ny fihinanana azy, dia ireo karazany re ataontsika hoe sucre lent zany. Ny sucre lent zany dia toy ny karazany vary zany, ny ataontsika hoe ny ovy, reny zany zavatra misy sucre lent daholo, reny no aprisiana. Ny paty no aprisiana zany ny fihinanana azy. Hiditra zany tsika amin'ny sira. Ny sira koa zany dia tokony ho lanjalanjaina ihany koa zany ny fihinanana azy. Ny sira moa zany dia hitatsika amin'ireny fa maro dia maro tokotrany zany ny sira izay ao anatin'ny zavatra amidy any amin'ny supermarché toy ny chips zany, dia ireo hanina bifotsy, satria entina koa zany ataontsika hoe conservena an'ireo karazana sakafo ireo dia tsy maintsy asiana sira be sy siramamy betsaka zany ireo karazan-javatra ireo. Ny sira dia fantatritsika fa mahatonga ny ataontsika rétention d'eau, indrindrandrindra zany eo amin'ny vehivavy dia ilay mivotovoto ny tenan'ny olona iray izay manao rétention d'eau, satria tsy mivoaka araky ny tokony ho izy zany ny rano ao amin'ny tenantsika olombelona. Ka isan'ny tompona andraikitra amin'izany koa zany dia ny fihinanana ny sira be loatra zany. Dia fantatritsika ihany koa fa ny sira dia mampiakatra ny tosidrà.
Manarakarak'izay zany a dia ny gluten. Ny gluten zay efa nazavaiko teto zany a dia vita amin'ireny farine de blé reny a, dia misy ny avoine, ny orge, ny sésame, ny triticale sy ny sisa zany dia ao anatin'ny kategoriany ataontsika hoe gluten daholo ireny zavatra rehetrarehetra reny. Ka betsaka koa zany ao anatin'ireny sakafo ambifotsy sy ny sakafo efa vita reny zany no misy ny farine de gluten. Ka io dia isan'ny miteraka aretina betsaka mihitsy ary mahatonga ihany koa ny homamiadana, indrindrandrindra ny homamiadan'ny nono eo amin'ny vehivavy zany ny fihinanana ny gluten betsaka loatra. Ka tsaratsara zany ny hoe mamoana anio amin'ny sakafo izay hoanina na lanjalanjaina, zany hoe misy ihany koa efa nazavaiko tany amin'ny fandarana momba ny gluten zany misy ihany koa ny fitiliana izay azonao atao any amin'ny dokotera zany ny hoe misy intolérance au gluten ve ianao. Ny fomba fisehony moa matetika dia ny hoe mizizitra be ny kibo ary dia miafara hatrany amin'ny arerahan-tsaina ho an'ny olona anankiray marary matetika ny ambavafo tsy fantatra mazava hoe inona ny tena antony dia ny famoanana ny gluten io zany amin'ny sakafo hoanina izay no ihany no fanafody amin'ny intolérance au gluten. Dia anatin'izany ireny biscuit sy ny sisa ny conserve ary mila jerena akaiky dia akaiky zany ny momban'izay. Eo ihany koa zany ny intolérance au lactose, zany hoe ny zavatra rehetra izay vita amin'ny rononon'omby, ohatra ny ronono vita amin'ny rononon'omby zany ny fromage, ny misy zany karazan'olona izay tsy mahazaka ny lactose, manao intolérance au lactose. Io karazana olona io koa dia tsy mahazaka ihany koa zany ny gluten. Ka ianao ihany dia efa mahafantatra azy raha ohatra ka hoe isaky misotro ronono ianao dia renao fa mizizitra foana ny kibonao, na hoe mihinana fromage ohatran'izany zany dia amin'izay fotoana izay dia tsaratsara kokoa zany soloinao lait de soya zany ny ronono izay sotronao. Dia eo ihany koa zany ny ataontsika hoe ny sakafo matavy na ny sakafo misy gras zany dia eo ny henan'omby, satria ny tavy-kenan'omby iny zany iny no tena manetsina ny lalan-drà ary mahatonga ny fiakaran'ny tosi-drà, ary mety ihany koa manome ihany koa ny atao hoe cancer du côlon koa zany ny fihinanana henan'omby betsaka loatra. Tsaratsara zany ny henan'omby mba ataontsika hoe indray isaky ny 2 herinandro zany no mba mihinana azy, fa appréciena bebe kokoa zany ny fihinanana ny trondro sy ny henan'akoho. Ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany dia lanjalanjaina. Eo ihany koa zany ny atody izay tsy dia tsara loatra koa zany ny fihinanana azy betsaka loatra, fa tsaratsara appréciena ny fihinanana ny œuf de caille, zany hoe ilay vorokely atao hoe caille dia ilay atody kely, satria reny zany tsy misy cholestérol. Miditra koa zany itsika amin'ny 6e épine de la rose dia ny alcool sy ny cigara ary ny drogue. Ireo zany dia zavatra manimba ny fahasalamana koa ary dia lanjalanjaina ny fisotroana azy satria ny fandraisana azy, satria raha ohatra ka hoe mba hoe isaky ny fety ianao no hoe mba mandray na mba hoe rehefa misotro dia mba mahay misotro kelikely, ireo zavatra rehetrarehetra ireo moa zany dia ao anatin'ny ataontsika ihany koa zany hoe
fitadiavana ny fahafinaretana zany ao amin'ny fiainana, zany hoe ireo karazany zavatra ireo zany a dia manome ihany koa zany ny stimulation ny sérotonine ao amin'ny atidoha izay a manome fahafinaretana ny olona izay a mandray azy, ka izay a no matetika mahatonga ny ataontsika fiakinan-doha zany a amin'ireo karazany zavatra ireo, ka tsara de tsara zany a ny anajanonana azy raha ohatra ka tsy afaka ianao zany a ny hoe mba afaka hihinana azy a avec modération zany hoe mba ianao zany a afaka mandrindra tsara ny zavatra raisinao, fa ilay dépendance zany na ny fiakinan-doha no tena zava-doza ary manimba ny fo, manimba ny atidoha ary manimba ihany koa zany a ny lalandra ireo karazany zavatra ireo. Dia eo amin'ny fahafito indray zany a dia ny kafe sy ny dité izay ataontsika hoe zany maherihery vaika misy caféine, ireo zany a dia manimba ihany koa ny fo sy ny lalandra satria manome ny ataontsika hoe palpitation ary mety miteraka ihany koa zany a fiakinan-doha koa ny fandraisana an'ireo karazany zavatra ireo. Ka toy izay zany a ny hoe karazana sakafo izay tsaratsara kokoa angambany a ny hoe fandanjalanjana azy, na hoe rehefa tena heninao fa tsy zakanao zany a dia tsaratsara ny hoe esorina tanteraka zany a ao amin'ny sakafo izay hohaninao zany a ny karazana sakafo les 7 épines de la rose izay nitanisaiko teo izay, satria rehefa natao ny fikarohana ohatra aty amin'ny tany vaventy dia ireo no tena mabetsaka indrindra zany ny tany ataontsika hoe ny homamiadana, ny tany ataontsika hoe hypertension artérielle na ny fiakaran'ny tosidra, ny tany ataontsika hoe ny diabeta ary ny faharerahan-tsaina na miatefa mihitsy indraindray any amin'ny kana ataontsika hoe areti-tsaina goavana toy ny schizophrenie, ny sakafo izay tsy voalanjalanja ny fihinanana azy. Ka ny efa naverimberiko teto foana moa zany ny hoe ny sakafo tsara izay hohanina zany dia ny sakafo ny voankazo sy ny legioma zany atao amin'ny atsasaky ny vilia zany ny fihinanana azy ary dia eto amin'ny ray apahatelony zany no asitsika andre ny karazana hoe paty sy ny mofo sy ny karazana ataontsika zany hoe ny vary izay ataontsika hoe klasetsika zany ao anatin'ny kategorian'ny sucre lent zany, dia eto amin'ny ray apahatelony vilia zany dia eo no misy ny akoho sy ny trondro, ary aprisiana be dia be zany ny fihinanana voamaina, indrindrandrindra amintsika vehivavy zany dia tsara de tsara zany ny fihinanana ny voamaina toy ny tsaramaso zany toy ny ataontsika hoe zany ny reny maïsdo na reto katsaka atao ambifotsy reto zany, tsara de tsara ho an'ny fahasalamana sy ny fikorianan'ny rà zany. Dia toy izay zany no azo latolotra antsika androany ka dia manasatsika hijery matetitetika ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary manao fa abonnement. Bye bye.